Ny taona 1990 no nanomboka ny fitrandrahana volamena tao amin'ny commune ambanivohitra Betsiaka, district Nambelobe, faritra Diana. Ny 2014 dia natsahatra ny fanjakana ny fitrandrahana volamena nataon'ireo orinasa lehibe. Vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana nateraka ireo milina ampiasain'ireo orinasa izany fanapahan-kevitra izany, hoy ny fanazavana nomeny Agence nationale de la filière or na ny ANOR. Ireo mpitrandraka madinika kosa nefa dia nahazo alalana manohy ny asany hatrany. Amin'izao fotoana dia faritra 1.10 amin'ireo fokontany 12 ao amin'ny commune Betsiaka no misy ny fitrandrahana. Isan'izany Ambilo, Berzika, Andrafialava, Betsiaka, Ankatoko, Ankarama, Mantalimaro, Labeka, Ampiamonina, Ampaka ary Antanamivony. Nisy anefa ny fepetra napetraky ny fanjakana tsy maintsy narahan'ireo mpitrandraka madinika ireo na dia nisy ary izany fahazoan-dalana hitrandraka izany. Misy fametrahana atao hoe couloir d'orpaillage tamin'izany fotoana zany. Dia nefa iny zavatra iny mivadika zavatra hafa mihitsy ilay fitrandrahana, lasa tsy ala amin'ilay couloir d'orpaillage napetraky le comité mametraka an'ilay izy ny zava-misy aty afara fa lasa mitrandraka en amont mihitsy indray ilay olona zany. Ohatrany hoe mora voara maso zany zareo raha ao anatin'ilay couloir d'orpaillage. Misy karazany roa ny fitrandrahana volamena ao amin'ny commune Betsiaka. Eo aloha ny fitrandrahana avy amin'ny alalan'ireo vato sy tany nentin'ny rika. Miandahy-miambavy ny fitrandrahana eto. Eny ambony vato lehibe toy izao no matetika miasa ireo mpitrandraka. Rehefa voavakivaky ny vato antsoina hoe finesy dia fantenana akana ireo tany heverina fa isy ny volamena ary taterina eny amin'ny rano mba ho sivanina. Sarotra ny ahitana volamena iray grama, fa rehefa mahazo iray desigrama dia efa mionona ireo mpitrandraka na mitatao eo ambony lohan'izy ireo hatrany aza ny loza. Ahina mantsy ny fiotsahan'ireo vatolampy izay iasany, mikanty eto ny resaka vintana. Izy io mandeha par chance, misy ndraiky matatra ny tena mahazo grama ray, misy grama roy, misy mahazo 10 grama. Hainao zao nahazo 10 grama teto? Mbola tamin'ny sary ty mbola sambako 10 grama roy fo. Ty metatagna izy karaha ty. Izy koa misy nify man karaha ty zay le vato, tsy maintsy misy volamena fo. Fa izy me tsy grain fa poudre. Dimy karaha ty anao. Feno le ty nify ty. Mas décide. Mandeha par chance boka. Par chance ya. Itony kosa indray no atao hoe fatana. Lavaka iray lehibe mety mahatratratra amin'ny 7 metatra ny alaliny. Fomba faharoa hitrandrahana volamena ity. Ireo lehilahy no mandavaka sy mirotsaka anatin'ireo fatana ireo. Somary le asa carrière zegny somary tsara raha tsy hely zegny ny asa carrière. Ya misy ny mahatsara izy zegny lera no mahazo vola. Ndraiky amezany bebe. Ya tsara karaha ohatran'ny manjary tampony. Anao na vinjaly anao maly anao mare ndraiky anao fa vantana. Ya izy zegny faharetanao zegny nazahoanao aminazy. Izy ka ny azony mbala tsindriky mahafapo mbala donc mbala vidiny varofotsy donc le bazary. Anao ve fanaregny hoe tsika malagasy zegny misy volamena voaondrana tsokosoko mandeha amin'ny radio amin'ny télé regny. Fa regny anao zay tantara zegny? Za tsindriky maregny, za polo tsy mba misy radio tsy misy télé bôka za mbala karazan'olo mbala miasa zegny za zio io. Mba magniry tia hazo ndraiky fa ka misy azoko vola maventy za mba tia hazo télé. Ilana fahaizana sy traikefa ary fahasahina no mandavaka itony fatana itony satria dia ahina ny fiotsahan'ny tany vokatry ny rano mafana miboiboika avy any ambanin'ny tany. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ny rivotra. Karaha ty boka atao miasa aminay eto. Na ny any ambony vatolampy na ny amin'ny fatana dia manao ny ainy tsy ho zavatra ireo mpitrandraka madinika ireo nefa dia tsy arakaraka izay ezaka sy sorona izay ny vola azo.
Raha mahazo 10,000 ariary atao sakafo indray andro dia efa zava-dehibe. Olona 720 zao no tompon'ity fatana ity. Izay volamena amin'ny voketo dia mitsinjara 720 araka izany. Isan'ireo mahazo anjara ireo antsoina hoe sponsor. Raha 5 zegny le vola, hoe 29 zany 10 amizay zany ny gasoil. Telo amizay zany moteur, telo pala. Grave koa sa raty. Risky. Tsy arakaraka le jaly zany. 3 grammes. 3 grammes asa rangony moaly zany. Rangony moaly nagnarivandro tena ampiakandro. Gasoil egny 30 litres agny lany raha. Izy tena mahazo vola be rehefa manao le izy na vo. Tompony gasoil po tegna mahazo. Otrina ny anazy, otrina ny amenareo anazy. Otrina amizay 3 grammes zay zao. 250 ny nany, zay amizay zany sa managna 50. Anisan'ireo nasa-piantoka na sponsor ny Madagold. Ny taona 120 izy ireo no nanomboka ny fiara-miasa tamin'ireo mpitrandraka madinika teto amin'ny karieran'ny Montaly maro, fokotany Ankatoko. Ity orinasa ity no miandraikitra ny fandritrana ny rano ao anatin'ireo fatana, manao ny décapage ary miantoka ny souffleur izay mampangatsiaka ny any anaty fatana. Efa-jato sy arivo ireo mpitrandraka miara-miasa amin'ity orinasa ity izay mitsinjara amin'ny fatana 50. Mizara 2 avy hatrany ny vokatra voatrandraka eto. Raha mahazo 9 grama ireo mpitrandraka dia 3 grama ho an'ny Madagold ary ny 3 grama ho an'ireo mpitrandraka. Mahariska ireto mpitrandraka ireto amin'ny fiara-miasa satria tsy miantoka ny saran'ny karatra mahampitrandraka sy ny saran'ny bokom-patana. Marihana fa 4,000 ariary isa-taona isan'olona ny saran'io karatra mahampitrandraka io izay ny anor no manomta azy. Ray alina isa-taona isaky ny bokom-patana kosa no aloha. Any amin'ny commune no aloha ireo saran'ny karatra sy ny saran'ny bokom-patana ireo. Sarotra nefa ny fitakin'izany. Mpitrandraka 4,000 amin'izao fotoana izao no nahavita nandoa karatra ara-dalàna ao amin'ny commune Betsiaka raha tokony ho 2,000 sy ray alina izany. Sarotra ihany koa ny mitaky ny tamberina amin'ireo vokatra volamena. Imaginez tamin'ny 2017 misy firy volamena tao. Ao mipesy 10 kg, 5 kg, 6 kg. Avy ndraiky tsika 2019 tsika déclaré firy grama. 2019 déclaré 0 gramme. Aty aminay aty. Tsisy manao déclaration mihitsy agny. Fa ity aminay tsisy fataona fa ireo mihitsy milefa. Ireo no mandeha mitsoaka agny, ireo tsy hitany. Ary io raha tsy azonao io ny io vola io fa tsy azo io. Fa tsy azo na manao vakory. Io ny tsy hainao raha volamena 2 kg io. Amare déclaré raha 100 grammes nazonay atao dia fa vita. Mialohan'ny taona 720 dia niandry ireo tamberina tany amin'ny trésor ny commune. Afahana miantoka ny fampandehanan-draha raha ao amin'ny commune toy ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa miisa 700 izany. Tajo mba niandry tsara be hoe fa miandry le vola avy any amin'ny trésor mandeha ty tsisy déclaré 0 gramme. Zay tsy mahazo vola. Ny mpiasa maro nefa zay tsy mandray vola ato. Misy 5 fanjava zay tsy mahazo karama. Nefa ty zao ny source iainganay ty volamena. Zay ndraiky tsy mahazo vola tsy afaka mangala ristourny ty fotony zay tamin'ny fotoana izy io. Dia i mitalenay monsieur le maire mihitsy nitsano nandeha tany dia mba niady an'io arrêté io. Dia nazo arrêté io zay hoe mahafaka mangala ty à la base zay. Ity la arrêté numéro 05/2017 izay ahafahan'ny commune Betsiaka manatanteraka ilay antsoina hoe ristourne à la base nanomboka tamin'ny taona 720. Mbola tsy nisy ny fanafoanana izany didy mpitondrana izany hatramin'izao. Misy ndraikindraiky za fa tsisy asa fa mandehandeha igny fo. Mitandregny manao renseignement aiza misy disa. Tena miafina be misy ary miala ato amin'ny commune anay ato. Misy ndraikindraiky mandisa agny Ambilobe reo dia arenay dia averina aty le volamena. Nefa amin'ny dinam-bolamena anay tsy azo mivoaka aty commune aty volamena. Ireo mbola mahasarotra sarotra be fiasana ato. Tena mbola mila fanenjena be, mila fanamboarana be. Tsy ohatrana ny mivatana siana fa milamina. Ny ato tena mbola fanenjena hagnifagna adidy zany. Raha ny voalazany andininy fa 720 tsipika ray ao amin'ny code minier 10/20 tsipika 420 tamin'ny 17 oktobra 10/20 sy ny andininy fa 4,720 ao amin'ny didi-panjakana 4,20 tsipika 17 tamin'ny 7 augositra 4,20 ho fampiarana io code minier io anefa
dia ny ministeran'ny arenakibony tany sy ny ministeran'ny vola ary ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ihany aloha hatreto no afaka mamoaka ny didim-pitondrana mamaritra ny resaka tamberim-bidy. Mbola tsy nisy didim-pitondrana avy amin'ireo ministera ireo manome alalana ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana maka ny tamberim-bidy ny fotony. Taorinina mpiarana iorisy tournala base io anefa dia milaza ho tsy sahirana intsony ny commune Betsiaka. Toy izao ny tatitry ny vola niditra tao amin'ity commune ity. 18 millions d'ariary ny taona 7.4 214 536 902,60 ariary ny taona 8.4 141 464 740,03 ny taona 2.4 0 ariary kosa ny taona 7.4. Raha ny fanazavana azy dia nampiasain'ny bentanàna teo aloha izay mbola nirotsaka ho kandida ho bentanàna nananganana fotodrafitrasa ny tamberina niditra ny taona 7.4. Nanamboatra sekoly telo mitentina 180 millions d'ariary io bentanàna io, nanaovany propagande tamin'ny taona 7.4 raha ny fanazavana hatrany. Raha total zany dia 374 642,63 ariary na 1 870 FMG kosa no niditra tamin'ny kitapom-bola n'ity community ny taona 7.4 ka hatramin'ny 2.4. Niezaka naka ny hevitry ny bentanàna mandrara Louis Fernandi moa izahay saingy sady tsy tratrantso ny tenany no tsy nandalo tao amin'ny commune nandritra ny fandalovana tao. Akoatra ireo tamberina mivantana miditra amin'ny commune ireo dia mbola nisy ihany koa ny saran'ny fandraharahana na ny frais d'administration izay narotsaky ny bureau des cadastres miniers de Madagascar tany amin'ny trésor public ho an'ity commune Betsiaka ity. 23 247 663 ariary no frais d'administration ho an'ny commune Betsiaka tamin'ny taona 7.4. 14 367 000 ariary kosa ny taona 8.4. 263 610 ariary ny taona 7.4 ary 307 545 ariary kosa ny taona 2.4. Nanomboka ny taona 7.4 ka hatramin'ny 2.4 dia 38 184 818 ariary ny frais d'administration tokony nirotsaka ao amin'ny tapombolan'ny commune Betsiaka. Tokony nirotsaka saingy 2017 à 2020 tsy nisy frais d'administration na derrière ny voasoratra mazava tsara anatin'ny tranokalan'ny BCMM ireo vola ireo. Nankaizy ireo frais d'administration ireo, iza no nisitraka izany? Tsy mivoaka mihitsy ilay vola le répartition anjaran'ny commune efa firy taona dia ao amin'ny trésor ihany. Dia ny olona tsy tena fa volanay dia lasa nareo nefa ny ao amin'ny trésor koa ny problème dia efa PDB moa nefa ny fanantonana fa mbola tsy résolu hoe misy commune du ressort zany hoe nivoan'le substances minières nefa tsy mahazo ny anjara. Manan-karena volamena ny commune Betsiaka. Ny 3.0 isanjaton'ny vokatra volamena eran'ny Madagascar teo anelanelan'ny taona 7.4 ka hatramin'ny 2.4 no fantatra fa nivoaka avy ao Betsiaka araka ny fanadihadina. 10 207,94 kg no vokatra azo nandritra ireo vanim-potoana ireo ka ny 1300,98 kg amin'ireo dia avy ao Betsiaka ho hiatrany io fanadihadina io. Saingy tsy hitantaratra amin'ity commune ambanivohitra Betsiaka ity ny fampandrosoana. Toy izao ohatra ny lalana mankany amin'ny bureau-ny commune, lalan-tany tsy tonga ny fiara mazava ho azy. Ireo mpivarotra sy ny bazary milona ao anaty ranom-potaka. Ny vola nefa takina amin'ireo mpitrandraka sy ireo mpandraharaha hatrany. Misy ihany ireo fotodrafitrasa lehibe toy ity bureau-ny commune vao atsangana ity, saingy voalaza fa ny premier ministre Ntsay Christian izay zanaky Betsiaka nanome vola nanamboarana izany. Tsy mazava ny drafam-pandrosoana eo anivon'ny commune Betsiaka. Tsy misy ny fitantanana mangarahara indrindra eo anivon'ireo fahefana mpanantanteraka. Le vola miditry na tsy miditry manjary tsy dia tsara loatra mandenga madamo fa aleo le tompony andraikitry mihitsy zegny ny agnontaniana mivantana zegny. Ia, fa zay tompony andraikitry fa tompony andraikitry amin'ny hoe asa andavanandro mandeha raha io fa tsy tompony andraikitry amin'ny hoe vola vola mily. Ny 2 févroary ka hatramin'ny 15 févroary 2024 ohatra dia 9050,3 grammes ny volamena voatrandraka tao amin'ny commune Betsiaka araka ny tatitra voarakitry ny régisseur ny commune. Vokatra avy amin'ireo mpitrandraka madinika miara-miasa amin'ny Madagascar ireo. Io vokatra io dia hakan'ny faritra sy ny commune Tamberina ray faingo 400. Mivangongo amin'ny bentanàna ny fahefana rehetra, any ka tsy maharaka amin'ny fiodin'ny volabe sy ny famoahana azy ireo ny lefitry ny bentanàna. Zay zao tsy hoe asa mandalo aminay
fidirana vola Russie dia mandeha mitsoka tsy any hoe ohatry ny marina hoe vola azo isika na zo plainao zegny parce que vola avainao regny tsy any aby nefa vetsy na tsy vetsy fa ireo mihitsy zegny mavaly zegny dia sy misy elemena zoma hoe mifidirana ndraiky fiboan'ilay vola zegny fanareo makany mba solemena zany tsy mifampiresaka zavatra tsy tenenanareo asa fofa resaka vola zay tsy dia marigny loatra fandikan-dalàna hafa mitranga amin'ity commune Betsiaka ity ihany koa ny ataon'ny orinasa Kroma. Saika amin'ny anaran'ity orinasa Kroma ity avokoa ireo périmètre fitrandrahana volamena mahatratratra amin'ny 4,520 hektara ao Betsiaka. 2018 zany zareo nando frais d'administration farany dia raha ohatra zany 272 zany nisan'ny carré ao amin'ny permis Kroma zay somary lehibe ihany zany dia permis d'exploitation moa le catégorie misy an'le izy. Raha lalàna moa zany dia raha hoe tamin'ny 18 nando farany dia tokony efa eo mpanatanterana ny annulation zany le BCMM zany amin'izao raha ohatra ka raha tokony misy 125,256,000 ariary no frais d'administration nalohan'ny Kroma farany ny taona 2024. Ankoatr'izay dia sady tsy manao ny tatitry ny asa fitrandrahana araka ny fahazahoan-dalana laharana 31,386 ity orinasa ity no tsy manao tatitry ny vokatra voatrandraka ihany koa. Fantatra ihany koa fa maro ankehitriny ireo orinasa izay mitrandraka eo amin'ny faritra tokony hitrandrahan'ny Kroma. Ity farany ihany no manome lalana ireo orinasa ireo. Isan'izany ireo mpitrandraka miara-miasa amin'ny Madagold. Raha ny fanazavana avy amin'ireo teknisianina dia tsy ara-dalàna ity karazana sous-location ity satria dia mila manao ny antsoina hoe contrat d'amodiation any amin'ny BCMM ny Kroma. Izay vao mahazo manome lalana ireo orinasa hafa hitrandraka eo amin'ny périmètre tokony niasana. Mbola baraingo amin'izao fotoana izao ny amin'ny votoatin'ny fifanarahana eo amin'ny Kroma sy ireo orinasa ireo. Mbola tsy hita taratra amin'izao ihany koa ny fanafoanana ity fahazoan-dalana hitrandraka ny Kroma ity izay tsy tokony hifarana raha tsy amin'ny 7 janoary 2024. Ny alafady ao Andavakoera izay tantanin'ny ONG fanampy sisany no tsy amin'ny anaran'ny orinasa Kroma malagasy hoy ny fanampim-panazavana. Mbola ady mafy sy sarotra ihany koa ny mifehy ireo mpitrandraka tsy hiditra ao anatin'ny antsoina hoe noyau dur ao anatin'io faritra rovana. Tamin'ny 2008 nakatety no tena nisy ruée d'or tao anatin'ny zone tampon. Sy tena malaza moa zany ny partin'ny Belgique sy Ambilo. Dia ny fitrandrahana ao nefanya fitrandrahana semi-artisanale tena misy satria mampiasa motera zareo mampiasa dynamite kely ihany ao anatiny ao hatrizay zareo tsy tafiditra tao anatin'ny noyau dur. Tamin'ny 2020 raha nanaraka an'le filon izay nisy an'le ivelany noyau dur dia à quelques mètres même pas 5 mètres ny noyau dur no vaky ny fatanan'ireo. Dia le filon nefany mireo miconverge ao anatin'ny noyau dur ka nanao tentative andeha hitrandraka an'izay zareo tamin'ny 2020 moa fa nivoaka ny ordre ministériel note hoe stoppé an'le izy ary nametrahana brigade permanente zany brigade mixte permanence de surveillance ny zorona io fa tsy ahafahan'ny zareo miasa aloha hatreto. Raha ny vaovao voaray avy amin'ireo mponina ao Betsiaka nefa dia misy mpikambana sasany amin'io brigade mixte permanente io no manomboka mitrandraka ao anatin'ny noyau dur io. Ny fahitana izany no nahatonga ireo mponina nitaky ny fahazoan-dalana mitrandraka ao Andavakoera. Nisy mihitsy ny hetsika izay nataon'ireo mponina tany Betsiaka ny 7 febroary lasa teo. Saika feno toerana fitrandrahana volamena iraky Madagascar raha ny fanazavana azy avy amin'ny Nord. Saingy ao Maivatanana faritry Betsiboka, Dabolava faritry Menabe, Betsiaka faritry Diana ary Mananjary faritry Vatovavy no tena mitobaka ny vokatra volamena. Ny vola azo amin'ny arena kibon'tany isan'izany ny volamena no miantoka ny fanondrinana ny toe-karen'i Madagascar. 5,3 isanjato avy amin'ny frais d'administration no mirotsaka ao anatin'ny teti-bolan'ny fanjakana Foibe. Ny zava-misy ankehitriny dia marefo ny vola malagasy, marefo ihany koa ny toe-karenan'i Madagascar.
commune ambanivohitra daraina fokontany 7 amin'ny 7 dia misy volamena avokoa. Tsy misy miditra any amin'ny kitapombolan'ny commune ny vokatra volamena mivoaka eto. Ny mpitrandraka sy ireo mpanangona no mahazo tombony. Volamena isan'andra tsy dia voafitra loatra. Fa hambangovangony isan-kerinandra par semaine zany. Tatsika hoe isaka talata 500 grammes à 200 grammes zay miboaka avy eto. Dina fotsiny tombotsoan'ny commune mamoaka volamena 500 grammes par semaine. Kan vahoaka mihinagna edy zegny edy vahoaka mihina. Zegny ny tombotsoany agnatin'ny commune zegny vahoaka tsy sahiragna mihinan-kanigny. Bona io bankinay ke banky madinikinay ifambelany agnaty tany fa tsy amenay olo tsy ambiditra takalo. Igny le volamena ambidy isaka talata igny tsisy hitanao zegny. Afa hatry zao tsisy volamena hitanao itsofitra amin'ny kitapom-bolam-panjakana zegny. Ny tsy famerenana ny vola vahiny aorian'ny fanondranana ny volamena nivelany na ilay antsoina hoe non rapatriement de devises no isan'ny mampihisatra ihany koa ny fampandrosoana. Ny taona 7.4 ka hatramin'ny 20.4 izao dia 1,000 milliards ariary no vola vahiny tsy niverina teto Madagascar taorian'ny fanondranana volamena raha nitatitry ny samifina. Tondra mihitsy aneo volamena ireo novaky ny filoham-pirenena bantsilana nandritra ny fandaharana nataony ny 20 mars 1.4 ireo orinasa 1.10 izay tsy nanao izany rapatriement de devises izany. Raha ny fantatra dia tsy miverina mivantana aty Madagascar ireo vola vahiny avy amin'ny volamena naondrana. Misy amin'ireo mpandrahara no mamotsy ireo vola vahiny ireo. Toy izao ny lalany. Miainga eto Madagascar amin'ny volamena, mankany Dubai izay isan'ireo firenena voalohany mandray ny vokatra. Rehefa lafo ny volamena dia fotsian'ireo mpandrahara any Chine, na any Pakistan, na any Inde ireo vola vahiny, ary vidianany entana maro isan-karazany toy ny vary sy ireo entana ilaina amin'ny andavanandro. Ireo entana ireo avy eo no amidin'ireo mpandrahara ato amin'ny tsena anatiny. Ireo mpampiasa vola amin'ny fanondranana volamena dia mbola mampiasa prête-nom rehefa manangana ny orinasany. Fantatra fa ny tombony azo avy amin'ireo vidin'entana namidy eto Madagascar ireo dia ahodin'ireo prête-nom ireo anaovana business amin'ny fanafarana fiara avy any Dubai indray. Fanagotriana ny malagasy sy ny firenena no andraisan'ireo teknisianina izany satria dia vola vahiny vidina volamena teto Madagascar ihany no fotsiana hividianana entana izay ny vahoaka malagasy ihany no atao mividy azy. Io fantikandalana io ny anor no anisany nahatonga ny fitondram-panjakana nampianto ny fanondranana volamena tamin'ny fomba ofisialy nanomboka ny volana Oktobra 2020. Io fampiatonana ny fanondranana volamena io anefa no vomaika nampiroborobo ny fanondranana volamena ntsokosoko teto Madagascar. Nisesisesy ireo trafikana volamena avy aty Madagascar tato anatin'ny 3 taona. Tsy fantatra mazava tsara izay lanjan'ny volamena tafavoaka ntsokosoko teto Madagascar. Raha toka tratra indray le trafika dia mistera hatramin'ny farany ireo atidomokotrika sy tombon'ny entana. Ireo passeur sy intermédiaire foana no mody saziana. Ny fanondranana tsokosoko miamitombo. Inona marina moa izao ny afaran'ireto afiry reto? Ilay volamena 500 kilô tokony ho any Dubai tratra ty Nivato ny taona 2020. Ilay 7.35 kilô tratra tany Afrika Atsimo tamin'ny Desambra 2020. Ilay 13.25 kilô tratra tany Seychelles ny Oktobra 1 ary ny farany teo ny Janoary 2020 volamena 7.70 kilô tratra tany Komoro. Tsy voahiwany ny volamena tsy ampafiry nefa ny vokatra amin'izay mihitsy ny tsy ampafiry ny taomina tamin'ny hélicoptère sy ny tsy ny ampafiriny. Fa tsy tamin'ny fitondrana zao kory ary Mihevitra ireo mpandrahara mpanondrana volamena fa nininana tao mihitsy izao fampiatona ny fahazoan-dalana manondrana volamena izao ahafahana manome vahana ireo mpanao varomaizina. Tetika hamonoana ireo mpandrahara eto an-toerana izay tena manara-dalàna io fanapahan-kevitra io. Vola be anefa no mihodina ao anatin'io sehatra io raha tsy teny afa-tsy ny fanodinana vovom-bolamena ho lasa laingo fotsiny ihany aza. Ireo mpandrahara amin'ny fanondranana volamena eto amintsika mantsy samy manana ny ozinina kely sy ireo fitaovana mamadika ho laingo avokoa. Ary ara-dalàna zany ho ny fanazavana. Izany lasa manome vahana ny marché noir zany tsika amin'izao satria tsisy mividy. Ny eto toerana tsy mividy, tsy afaka ondrana ny volamena, izany afaka mividy presque ny amin'ny marché noir akoatran'ny olona izay manana fahafahana amin'ny stock. Exportation amin'izao nihidy efa eo amin'ny 2 ans eo zay nihidy ny exportation. Ny banque centrale nividy mandritry ny mois vitsivitsy fotsiny dia rehefa tratra ny quota zay nenjeny dia efa nikatona kory zareo. Ny problème zany amin'izao manao production ny société ny vahoaka zany manao production dia tsy hita hoe andeha alefa izy le vokatra.
Taorian'io fampiatona fahazoan-dalana manondrana io dia nidina be ny vidin'ny volamena teto an-toerana. Ireo volamena rafinena mahatratra 24 carats dia nidina 120 000 ariary izany raha toka 200 000 ariary izany tany aloha. Misy ny mivarotra hatramin'ny 100 000 ariary mihitsy aza ankehitriny. Ny vidiny amin'ireo tsena iraisam-pirenena nefa mbola mijanona ho 240 000 ariary hatrany. Zay manana stokina volamena nefa tsy afaka mivarotra. Manampitrotraka ny fatiantoka amin'ireo mpandraharaha mpanondrana volamena ny fampiaton'ny Banque Foiben'ny Madagascar ny famatsiana ilay réserve d'or. Raha tokony ho herintaona teo eo ny vinavinana hatrarana ny tahiry 2.3 tonna dia tanatin'ny enim-bolana monja dia fenon'ireo orinasa 12 voafantana io 2.3 tonna tahiry io. Baraingo ihany koa ireo teknisiana nahafahan'ny mpanondrana sasany varotra volamena hatramin'ny 100 kilao tao amin'ny Banque Foibe. Eto Madagascar nefa tsy mbola misy fitrandrahana volamena industrialy zay haniny mahatafavoaka volamena amina 100 kilao izany hoy ny fanazavana hatrany. Olana lehibe mampiroborobo ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ihany koa ny tsy fisian'ireo antotanisa mazava momba ny seha-pitrandrahana sy ny fiariana volamena. Firy mazava ny isan'ireo mpitrandraka volamena eraky Madagascar? Firy taonina mazava ny vokatra volamena ondran'ny Madagascar? Raha ny tatitry ny Anor dia mahery ny 8 taona izany teo anelanelan'ny 7.4 ka hatramin'ny 7.4. Mbola ny Anor ihany anefa no mitatitra fa tombanana ho 10 taona ka hatramin'ny 20 taona isan-taona ny volamena mivoaka ny Madagascar. 4 taona marina araka izany ny tahirim-bolamena na ny réserve d'or misy eto Madagascar. Tsy misy antotanisa mazava hoy ny Anor fa dia ireo orinasa tsy miankina amin'ny sehatra volamena io no manao ny vinavina araka ny fanadihadiana vitany. Ny tatitry ny Anor tamin'ny taona 7.4 izao no nahalalana fa vinavinaina ho manana tahirim-bolamena 500 taona ny commune Betsiaka. Tsy misy antotanisa mazava toy izany ihany koa ny vokatra volamena avy eto Madagascar. Ny fanadihadian'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taona 5.4 irery no namoaka fa everina ho 8 hatramin'ny 10 taona any ho any ny famokarana volamena eto. Sarotra ny anafoanana ny trafika volamena satria manjaka ireo tsy maty manota. Ireo tompon'andraikitra ambony toy ny ministra, ny député, voatontonona amin'ireo trafika volamena dia tsy voakitikitika ary manohy ny asa ratsiny hatrany. Mbola lavitrezaka ihany koa ny ahafahan'i Madagascar higoka ny vokatry ny fitrandrahana volamena, vokatry ny tsy fisiany rindran-damina matipaika eo amin'ireo sampandraharaha maro voakasika io sehatra io izany. Nanamafy ny Anor fa tsy ny ministeran'ny arenan-kibony tany amin'ny alalan'ireo ratsa mangaikany no tokony hiadirery amin'ny fampanarahan-dalàna, fa voakasika izany avokoa ny sampandraharaha-mpanjakana rehetra, ny ministeran'ny vola, ny ministeran'ny atitany, ny fadijeranana. Mandra-piandry izany anefa ny volamena voaondrana tsokosoko. Tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Ny vahoaka nefa latsaka anaty fahantrana lalina ary ny firenena etsy andaniny dia boka trosa tanteraka. Ndreto zahaye Hilungu fatale Angata bale Fetting and wande Fetting and wane Hiking a togo Hiking a togo Hiking a togo Hiking a togo